Izay aloha ny voavoa amin'ny sehatry ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia hiditra amin'ny dingana fahatelo ny fandarana asa lalankely iaraha ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny AFD na ny sampadrara frantsay momba ny fampandrosoana dia jerentsika ary ny sary. Midina ifotony tena Kazimanga ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Ravalomanana sy ireo iraka avy amin'ny AFD mitariana Tale ao aminy Andriamatoa Jean David Mode midia sy namatomba nandingana voalohany sy faharoa tamin'ny tetikasa androany maraina. Izao tetikasa izao dia nataony indrindra analana ny fahasahiranan'ny mponina amin'ny faritra Iva hanomezana azy ireo lafiny fidiovana sy fahadiovana manara-penitra amin'izany faritra Iva izany. Ahitana fotodrafitrasa toy ny lalakely, tetezana, tatatra, toeram-patsakana, trano fivoahana sy fidiovana ireo fotodrafitrasa anjerena ireo. Mialohan'ny amboan'ny dingana fahatelo amin'ny fandarana asa dia ilaina ny fanaovana tombana ireo efa vita teo aloha. Fantatra fa isy ny fanadiovana ireo tatatra ao amin'ity fokontany Akazimanga ity atao amin'ny alalan'ny asa tanamaro ny IMO. Allô, tu as tout ce qu'il faut. Tu viens de la comme ça, en fait, de mon élément de commune, même de voler l'île, on a une commune de comme ça, de faire battu sorti, en attendant le projet de financement de protection des déjà le capitaine engagé. Nambarany ben'ny tanàna Lalo Ravalomanana fa tsara tokoa izao fiarana-asa izao saingy mila amafisina ny fanaraha-maso ary iarahana amin'ny eny fotsiny sy eny amin'ny fokontany. Taoriana teny Akazimanga nanao dinikasa teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely avy hatrany ny avy anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny AFD, ny AGETIPA sy ireo sivy fokontany voakasika ny tetikasa. Mila miisa fito hetsy mahery ny voakasika ny tetikasa Analakely ity amin'ireo boribory tanana enina eto Antananarivo sy ireo komina miisa 40 manodidina ny renivohitra.